Karakory jiaby atsika any tokantrano any izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao fotoagna izao magnano mbola tsara atsika jiaby ary tonga sao ato amin'ny vaovao asaiko mampanajagna ihany koa anao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany miompana indrindra amin'ny akoko ny fampelezan-kevitra amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity moa ny vaovaontsika fa ankoatran'izay dia misy ihany koa ireo lafim-baovao maro samihafa tahaka ny eo amin'ny trangam-piarahamonina sy ny lafiny ekonomia. Entsika isantarana ny vaovao amin'izao matinal izao ary dia ny dian'ny filoham-panorona ny antoko tiako Madagasikara tany amin'ny lalam-pirenena voalohany iny no nosafidin'ny delegasion'ny Rodobeny Mpanangana notarian'ny filoham-panorona ny antoko tiako Madagasikara tamin'ity androany ity. Ankoatra ny fitafagna tamin'ireo olom-pirenena teny antoerana moa izay efa tafiditra agnatin'ny fomba fanao ny filoham-panorona ny antoko Andriamatomary Karavalomanana rehefa mandeha tahaka izao dia nisy ihany koa ny fanentanana an'ireo olom-pirenena jiaby izay efa afaka mifidy mba handatsaka ny vatony ho an'ny kandida izay natolotry ny timaka 25 tao amin'ny distrikany Analavory sy tao amin'ny distrikany Miarinarivo. Horantsika ny akon'izay vaovao izay tateriny Jessica Miray eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Anisan'ny distrika no tsy dia ny filoham-panorona ny antoko timaka 25 indray tamin'ity androany ity ny tao Miarinarivo sy Analavory amin'ny lalam-pirenena voalohany iny. Ny tetin'ny tsena tao Miarinarivo ny tenany ary ny tafa sy ny jery ny fahasairanan'ny vahoaka any antoerany. Toy ny tanàna rehetra eto Madagasikara, ny tsy fandriam-pahalemana no tena olana ho an'ny ny amin'ireto distrika ireto. Ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay laharam-pahamehana ho an'ny kandidatima manerana nosy. Nanome toky raha teo ny kandida solombavambahoaka ao amin'ny distrikany Miarinarivo, Vaovao Alexandre, laharana faharoa, fa tsy Andrara Kilombiandoha ny fahatokisana napetraky ny filohan'ny antoko timaka 25 azy sy ny vahoaka. Iady ny mahasoa anareo izay raha teo ny dindan'ny fanomezana ao anaty manifesto, hoy-atran'ny ambetiteny ny Vaovao Alexandre. Tena zanaka reo tia tanàna mihitsy tia manao solombavambahoaka antsika ty amin'izao fotoan'izao kosa dia zany any Besimary ary ny ekeny Karavalomanana ho solombavambahoaka antsika aty amin'ny distrika Miarinarivo hitondra ny etahitanareo eniny fijanitsika hitondra an'izany ho any amin'ny gouvernemanta ary anery azy hiasa ho antsika vahoaka madinika tia tanàna ety. Rehefa avy any amin'ny distrikany Miarinarivo iny ny filohan'ny antoko timaka 25 sy ny delegasion'ny izay notariany dia tonga ny tsena asy teny alakamisy feno arivo indray avy eo ny kandidany distrikany Antsimondrano Alain Ratsimbazafy. Nisy arak'izany ny karnaval niainga teo alakamisy nivoaka teny Andranona ohatriny. Ity diabe ity izay namarana ny dina ataon'ny filoham-panorona ny antoko timaka 25 tamin'ity androany ity. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May avy zao fidio ny kandida avy amin'ny antoko timaka 25. Izy koa izay ny akoko ny tany amin'ny lalam-pirenena voalohany iny dia impody eto Antananarivo kosa antsika ao amin'ny boriboritany faharoa izay misy ny kandida natolotry ny antoko tiako Madagasikara ihany koa. Tsy iza zany fa i Rastany na Randrianasoa Stanislas no anisany kandida izay milatsaka ho solombavambahoaka ao amin'izany boriboritany faharoa izany. Ankoatra ny fitetezana fokontany sy ny fitafagna mivantana tamin'ny mponina teny antoerana dia tsy nataon'ny kandida Rastany ambany zavatra ihany koa ny fitsinjovana ireo tanora mpilalao ny sy mpanao ny taranja fanatanjahantena isan-karazany satria anisany ao anatin'ny foto-kevitra ijoroany ity kandida avy amin'ny antoko sy vovonana timaka 25 ity ihany koa ny fijerena ny tanora izay ho avy ny firenena. Hoarantsika ny akon'izay tateriny Germain Menjanahary sy Mathieu Princy. Kandida manakaiky hatrany vahoaka ny kandida izay atolotry ny timaka 25 ao amin'ny boriboritany faharoa Randrianasoa Stanislas na Rastany. Nambarany hanandritra ny etsika tetsy ampamantanana fa tsy kobaka ambava fotsiny fa misy pirofo ny asa efa natao teo anivony boriboritany faharoa. Ankoatra ny fanaovana ny asa sosialy ho an'ny rehetra mba ho fitsinjovana ny vahoaka eny anelakelan-trano rehetra eny dia isan'ny hampanohana ireo tanora sy mpitia fanatanjahantena ihany koa ity kandida ity.
efa betsaka ireo tanora no lasa tany ivelany izany hoe nisehatra tamin'ireo fifananana iraisam-pirenena toy ny tsipkanety be tany Kanada ary nisy mihitsy aza no novidin'ireo club ao an-toerana ary ny farany teo ilay tanora mpanao taranja kickboxing. Nambarany fa mitoy ny fanohanana ireo tanora ireo mba hidiran'izy ireo eo amin'ny sehatra tahaka ireny. Ba femme ny ambolona zao ohatra reto zao tia niaraka tampoka tany Canada nanao coupe du monde tamin'ny mois d'octobre dia ndraika zao tavelana satria vidiny vazaha dia mbola tsy miverina hatramin'izao ohatra ny tia indray zao vao tonga vao alina nanao amin'ny coupe du monde koa ny doublette tany Espagne équipe femme ihany koa io dia tia zao ny équipe kickboxing zay tamin'ny herinandro nahazo ny champion de Madagascar zay représententsika any amin'ny coupe du monde any soviétique Kosovo ny soviétique hitanareo an'izany tena tsy mitsokady tena afa fotsiny ny sasa votsytavan'aty fotsy fanendrasy tany tompo tena olona sportif manao ana sport ary tena zay atranay dia miatika any amin'ny coupe du monde koany ka miatika sirary ny vahoaka ao ny rugby ao ny foot ireo manao zay rehetrarehetra reo tsika tsy manao ambany zavatra satria rehetrarehetra dia mahazo daholo miaraka amin'ny député rastany. Betsaka ireo resy lahatra ny amin'ny zava-bita ny kandida ity na tsy mbola teo amin'ny toerany solombavam-bahoaka aza ny tenany. Efa betsaka ny asa sosialy ho fitsinjovana ny mpiarahamonina ho izy ireo no nataony fa tsy miandandy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana fa mandray andraikitra avy hatrany. Isan'ny tsy ambanin-javatra amin'ny raha teo ny fitsinjovana ireo tanora mpity fanatanjahantena tahaka itony. Na dia efa betsaka aza no mahalala azy ao anatin'ny boriboritany dia mitohy ny fandraisan-dahatra sy ny fifampiresahana ataony amin'ireo vahoaka eny an-toerana. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May avy zao fidio ny kandida avy amin'ny antoko tim K25. Nahitsinao avy hatrany tany tokatrano tany fa inory fitiavagna sy erzora jaonarivony no nitatitra tamintsika niny vaovao teo iny. Mbola impodiagnatsika izay ako ny fampelezan-kevitra izay ho an'ireo distrika hafa eto Antananarivo renivohitra boka eo fa ikoragna vaovao hafa isika saingy mbola manodidina n'izay fifidianana izay trany andrim-panjakana araiky anisany manana ny maizy azy ny anteny miram-pirenena atao agnatin'ny fanomanana izany olona hiasa eny anivony anteny miram-pirenena izany lasa teo tsika amin'izao fotoagna izao amin'ny alalan'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tsara araka izany ny mampahafantatra an'izany hoe inona marina ny antsoina hoe anteny miram-pirenena, ino ny asany ary ino ny tena lanjany eo anivony firenena. Horantsika ny fanadidina fampahafantarana an'izay nataony Rina Rabemananjara sy Mathieu Princy. Amin'izao iatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka izao dia mbola misy ny olo-pirenena mananjo ifidy amin'ny alatsinainy 7 May 2024 no tsy mahafantatra ny momba ny antsoina hoe anteny miram-pirenena. Araka ny lalàna voasoratra ao amin'ny in'ny fa-20 amin'ny lalam-panorenan'ny Repoblika Madagasikara dia ny anteny miram-pirenena izay eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza sy ny anteny miran-dolona etsy amin'ny lampana Nosikely no mandrafitra ny antsoina hoe anteny mira malagasy. Ho an'ny solombavam-bahoaka na ny député manokana eny Tsimbazaza dia anisan'ny asany lehibe ny mandany ny lalàna na io volavolan-dalàna avy any amin'ny gouvernemanta na io tolo-dalàna avy any amin'ny solombavam-bahoaka. Manaramaso ny asan'ny gouvernemanta sady nanao tombana ny politika mpanjakana ny anteny miram-pirenena manao ady hevitra hoentina mampandrosa ny firenena. Raika amin'ny 50% ny solombavam-bahoaka izay olom-bofidy fidiny ny vahoaka mivantana misy olo-vavan'ny vahoaka izy ary maka ny hevitry ny vahoaka ihany koa any amin'ny distrika na alany azy ary mitondra izany eo anatrehan'ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny fifanatreana mivantana. Tsara manamarika fa ny volavolan-dalàna avy any amin'ny gouvernemanta dia mivoaka amin'ny filan-kevitry minisitra. Ireo solombavam-bahoaka eny Tsimbazaza no mifidy mivantana ny filohany mandritra ny 5 taona. Misy filoha lefitra 7 fidin'ny solombavam-bahoaka mivantana amin'ny alalan'ny lasabaty miafina ka filoha lefitra iray isam-paritany 9 miampy filoha lefitra iray avy amin'ny mpanohatra. Misy koa kestora roa izay fidina mivantana. Ankoatran'izay dia fidin'ny solombavam-bahoaka mivantana ihany koa ny mpampakateny sy ny mpanampy azy. Misy komisiona eo anivon'ny anteny miram-pirenena
firenena izay voafetra ny andininy fa 220 amin'ny lalàna anatiny mife izany anteny mera-pirenena zany fa eo ihany koa ny sekretera jeneraly izay mampita any amin'ny solombavambahoaka ny fanapahan-kevitra avy amin'ny birao maharitra raha ny resaka tompontsoa azo ny solombavambahoaka kosa dia eo aloha ny karama 3 tapitra ariary tampikarama 4 ariary isan'andro mandritra ny fitoam-pivoriana 3 tapitra ariary isam-bolana hosolon'ny solika ary 2 ariary fahana telefona manana mpanampy 5 na assistant parlementaire ny député tsirairay akoatran'izay dia omena vola 5,9 ariary ofana hôtely isan'andro ny député anankiray raha mamitahiraka eto an-toerana ny fahazahoana 4 kosa dia tsy voafaritry ny lalàna fa araka ny efa nambarako teo dia ipodiagnatsika ny ako ny fampilezan-kevitra amin'izao fanomanana ny fifidianana solombavambahoaka izao mitohy hatrany ny fitetezana tokantrano izay ataon'ny kandida ho solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany fahadimy natolotry ny timaka 25 tsy izay zany fa ifetra sy inaina tamin'ity niany ity dia nahazo tombony manokana ireo tanora lehilahy ndraiky manangy mpagnano mpisoma boly ao anatiny izany boriboritany fahadimy izany satria dia nisy ny fanomezana manokana natolotra n'ireto tanora ireto hoaratsika ny akony izay vaovao zay eo amin'ny sariny Mathieu Princy taratry ny fomba fiasany ireto kandida avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ireto sahady izao fihetsika nataon'izy ireo androany izao tetsy amin'ny fokotany Androibe Analamahitsy notolorana fanampiana ny ekipa lahy sy vavy misoma boly ao amin'ity fokotany ao anatin'ny boriboritany fahadimy ity maillot sy bola amporisiana ireo tanora hazoto amin'ny fitezagna vatana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena nambaran'ireo tanora fa manampy betsaka azy ireo ny toy izao satria sady manome rispo azy izany no mampitombo ny firaisan-kinany samy tanora eny an-toerana ihany koa nanampy tena nanampy satria iny teny ijaliana eto aminay tenue de sport anatin'izany maillot ny bola ny fauban godasy efa ty moa zany tratran'ny député dia isorana azy manokana fa efa zava-dehibe aminay izy ty dia misaotra betsaka ny monsieur le député nanome an'izao fanomezana zao tsy voavalinay izy ty fa namalinana azy antigna many da ny fandatsaham-bato amin'le 27 dia mahazo misy matoky ianao fa raha eto amin'ny faritra didiny eto amin'ny Androbe dia olona any 100 ny tandronay satria tsy maintsy andeha fanetananay dia izay ny tsodrano menay anazy olona any 100 aminay engany ary angatahana mafy faratra fi fa mahafinaritra tokoa satria nanome maillot anay izy na fifalipony tsara manampy anay tsara satria ilainay le maillot dia sady misaotra anazy nahazo baolina satria na baolina na maillot dia ilainay daholo tompoko fa ho an'ny kandida lisitra voalohany Rahalambo Zafimbololona Fetra sy ny kandida lisitra faharoa Ramboarivelo Andrianantenana Jocelyn Wilina inaina kosa dia efa fampiarana sahady ny voarakitry ny manifesto izao etsika ataon'izao izany hoe ny fitsinjovana ny tanora sy ny manangy ary ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka ny zany fizarana atao fitaovana anampinan'ireto tanora reto dia anankiray ao anatin'ny etsika sy fanampinana ataonay efa nanao izahay tetỳ amin'ny faritra Androibe fizaham-pahasalamana maimaimpona ho an'olona 500 ka hatramin'ny 300 teo eo raha volana mahery kely lasa zay dia nisy moa ny fangatahana nataon'ireo zandry zanaka tetỳ amin'ny faritra ataony lahy ataony vavy ampanao fanatanjahantena dia mamaly zany zay ankehitriny mitondra fanampiana ho azy ireo tao amin'ny taranja lavalava ihany koa dia efa nanampy ihany koa zay ny faritra hafa toy ny teny Anjanahary teny Amboditsiry tany amin'ny faritra maro teto amin'ny boriboritany fahadimy ka dia zaho mirary soa azy ireo mba tsy ho tratran'ny fidorana-poana fa mba hitaiza vatana eo ny fianarana fa eo ihany koa ny fanatanjahantena misongadina amin'ny etsika ataon'ny kandida timaka 25 ao amin'ny boriboritany fahadimy ny fitetezana tokantrano mandresy lahatra ny olom-pirenena azoto hifidy amin'ny alatsinainy fa 17 ny volana Meo avy izao ary andatsaka ny vato ho an'ny laharana faha-efatra ao anatin'ny bileta tokana mba ho fampandrosoana ifotony sy maharitra satria ny kandida avy amin'ny timaka 25 taria ny fetra Rahalambo Zafimbololona ihany no tsy hivadika amin'izany izay ny kandida larana faefatra
team K25 fetra sy ny tenako zany inaina ka ialana tsiny tompoko fa am'izao fotoana iteny anantsika zao misy mitonontonona hoe candidat K25 any ambadibadika any any anamina sanany sy any pasapito any de miala tsiny tompo fa ohatrany azefatra ty teny ty fa de pisoloky reny mpisantoka manao escroquerie politique fa izay no candidat laharana fa efatra zay nahazo sodrano tamin'ny président Marc Ravalomanana. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May avy zao fidio ny candidat avy amin'ny antoko team K25. Vaovao ny politika trany ny eo amin'ny avy eo anivony antenimieran-doholona no ny fangatahan'ny filohan'ny antenimieran-doholona teny anivony fitsaragna avo momba ny lalam-pandrenana dia naongana tsy olo-olona intsony i Fernand Janot izay loholona lany tao amin'ny mahajanga avy amin'ny antoko tiako Madagasikara teo aloha araka ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana laharana 330 tsipika HCC bara AR ny fa-7 ny volana May mikasika ny fangatahana fanonganana loholona i mahaliny no voatendry olo-olona vaovao avy amin'ny antoko tiako Madagasikara. Tsara ny mampatsiafa i Fernand Janot dia mpikambana avy amin'ny team fa nirotsaka kandidat solombavambahoaka amin'ny anarany IRD amin'izao ka ho fanajanga ny andininy fa 27 ny lalam-pandrenana mamaritra ny tsy fahazoana mivadibadika antoko an'ireo olom-boafidy no antony nanalana azy tsy olo-olona izao intsony. Efa niala tsy mpikambana amin'ny antoko team ihany koa i Fernand Janot tamin'ny fa-7 ny volana Martsa lasa teo. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray tovolahy araiky tokony 12 taona no voaendaka teo amin'ny faritra 17 hektara ny zoma 12 ny volana Martsa 2020 sy 2020 teo tokony tamin'ny 12 ora maraina no sehony ity fanendahana azy ity raha ny fitantarany dia manangy raiky no tonga nanantona azy teo amina fiantsonana fiara teo amin'ny 17 hektara ary nangataka io manangy io mba aterina eny amin'ny poste 67 hektara no izy tsy mahita lalagna. Nanaiky nanatitra azy moa ilay tovavy tamin'izany no ny teny an-dalagna nefa dia nilaza ilay manangy raiky io fa hadininy any amin'ny trano ny mpampiasa azy ny poketra ny kanangavy izy mba hiaraka aka izay izy roa. No tonga tamina elakelan-tragno somary mangingina nefa dia noararotiny nodaroana sy nondahana ilay tovavy lasany tamin'izany ny peratra 2 volamena sy peratra volafotsy raiky. Rehefa vita izany asa ratsiny izany dia lasa nandositra ilay manangy. Ny alatsinainy fa-13 ny volana May 2020 sy 2020 tokony tamin'ny 7 ora maraindray raha nandalo teo amin'ny manodidina ny havana eny 67 hektara ilay tovavy voaendaka dia natsikaritra ilay manangy izay nanendaka azy nijoro tsy lavitra teo. Nanantona ny polisy araka izany izy ary ny tantarana ny nanjo azy. Nandray ny andraikiny avy hatrany moa ny polisy hanaovana izay fomba hizamborana ilay vehivavy izay nanendaka. Nanantona tsy moramora ireo polisy ka raha mbola variana iny izy no noraisi-potsiny teo. Niaiky ny eloka vitany moa ity manangy nanendaka ity rehefa tonga ny teny amin'ny famitorana azy teny amin'ny CSP 7 natolotra ny fitsaragna kosa tamin'ny talata fa-7 ny volana May izany hoe androany teo ity raharaha ity. Lafim-baovao hafa kosa indray tratra ny fokon'olona atao amin'ny fokotany Antsaha Lavabe ao amin'ny commune Soavinandriana Renivohitra ny tovolahy raiky izay mpanendaka niaraka tamin'ny sabatra izay andesiny manendaka. Niantso avy hatrany ny polisy teo an-toerana moa ary rehefa natao ny famitorana dia nikasa hanolana zazavavy kely vao 12 taona monja izy tamin'ny izany. Rehefa nitao ny famitorana dia nanambara izy fa no ny amamoana be loatra no nambarany fa antony ary dia notambazany vola ity tovavy ity tsy ampy taona ity izay saika anaovany sainy filan-dratsiny.
natolotra ny fitsarana tamin'ny alatsinainy nomaly fa 13 ny volana May kosa ity tovolahy raiky izay tratra tany Soavinandriagna ity. Vaovao mahakasika ny resaka toe-karena sy ny fitrandrahana kosa indray anisan'ny firenena manana karazana bambo na volobe i Madagasikara tafiditra ao anatin'izany ny antsoina hoe sahanala sy ny fitoroka. Raha ny sahanala manokana efa manomboka tsy dia hita firy eto amintsika intsony izany karazana kakazo izany, vokany maro amin'ny ponina no tsy mivelona intsony amin'ny fakanany volobe indrindra fa any amin'ny faritra Atsinanana izay anisany maro anireto karazana kakazo ireto. Fanadidihana nataony Nory Fitiavana. Vokatra anisany misy eto Madagasikara ny volobe na ny bambo ka any amin'ny faritra Atsinanana no tena ahitana azy. Maro amin'ny ponina any an-toerana no mivelona amin'ny vokatra io teo aloha. Ao ny manodina ny akora ho lasa zava-maneno toy ny valia, ao koa izay mivelona mihitsy amin'ny fakana ny volobe any ampotony izany hoe any anaty ala. Etsy andaniny araka ny fantatra manomboka miala tsikelikely amin'ny sehampiarian'io anefa ny ponina any amin'ny faritra Atsinanana ohatra ao Andramasina amin'izao noho io vokatra io efa tsy dia fahita firy intsony ao an-toerana. Etsy ankilany voatery mampiakatra ny vidiny ihany koa ny mpivarotra ny volo-sahanala izay misy fiantraikany goavana amin'ny vidina zava-maneno vita amin'ny sahanala ohatra amin'izany ny valia. Amin'izao raha toka efa manomboka tsy hisy intsony ny volobe izay any amin'ny faritra Atsinanana Andramasina iny any Moramanga indray zao no maka io vokatra io ny paka izay ny volobe antsoina hoe fitoroka no tena maro anisa. Na dia eo aza ny fahabetsahany dia tsy mety anamboarana ny zava-maneno loatra ny fitoroka raha ny nambarany paka volobe ao anaty ala ny Moramanga. Ankoatra izay karazana bambo miisa roa no voalaza teto andaniny ny sahanala na ny volobe lavavandy natokana anamboarana ny zava-maneno, ny valia izany izay efa sarotra hita amin'izao. Eo ihany koa ny volo-sahanala antsoina hoe fitoroka izay vokatra any Moramanga any kanefa tsy mety anamboarana ny valia. Noho izany zava-dehibe raha ny fanazavana ny fampiroboroboana ny fambolena indray ny volobe sahanala izay loharanom-bola ho an'ny tantsaha maro ahitana ny mpamboly ny pakany volobe any anaty ala ny mpamboatra ny valia. Tsara ny mampafantatra fa lasa vadinasa ho an'ny ponina mivelona amin'ny fakanany sahanala sisa io sehatra io ankehitriny. Vaovao avy amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo tanjona ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ny ampiaina ny vahoaka ao anatin'ny filaminana sy ny tanàna madio miaraka amin'ny fotodrafitrasa Lovainjafy. Isan'ny tafiditra ao anatin'izany ny famalinana etaeta ny mpivarotra etsy amin'ny tsenany Analakely. Efa nisy ihany koa ny fampiantsoana ireo mpivarotra ireo momba izay fanatanterahana ny asa izay ary noraketina antsoratra moa izany araka ny fanazavana nataony lehiben'ny boriboritany voalohany. Vaovao tanteriny Germain no menjanahary eo amin'ny rindran-tsary ny Erzora Joanarvony. Tsy mitsahatra ny mijery ny ahasoany vahoaka sy ny ponina eto Antananarivo ny fiadidiny ny tanàna na ny commune urbaine Antananarivo. Mahakasika ny fanatsarana ny tsena etsy Analakely dia nitondra fanazavana momba azy io ny lehiben'ny boriboritany voalohany sy ny lehiben'ny tsena etsy Analakely androany. Raha ny fantatra mantsy dia misy ny fangatahana ireo mpivarotra eny an-toerana mahakasika ity tsena ity. Raha araka ny fantatra dia nisy ny tetikasa izay efa napetraka nanomboka ny volana septambra teo eny an-toerana. Misy anefa ny fandaminana tsy maintsy atao mba iroson'ny asa antsakany sy andavany indrindra fa amin'ireo mpivarotra eo amin'ny faritra izay voakasika anaovana ilay asa. Reo olo reo fa mpivarotra reo fa nampanatsona teto izy efa nilazany izy efa nampahafantarina tamin'ny septambra reo amin'ny hoe isy fotodrafitrasa ho apetraka eo anaty zay zavatra zay. Nisy taratasy ataoko hoe fanekena zay zavatra zay mihitsy moa zany no nampanaovina azy zareo. Rehefa misy ilan'ny commune ny toerana dia zay le izy. Ny fanampanatsondra indray mandeha teto koa dia fanampahafantarina hoe
nomboka ndrarava dia asory ny entanareo anatin'izay zavatra zay lahady alina nefa tsy nisy nietika ry zareo ndraraha efa tomboko ao anatin'izay zavatra dia tsy maintsy nanday fepetra hoe akisaka le toerana ametrahana ny naovana ny installation ny chantier raha malala ihany fa nandray koa misy olona misintona lakolosy ao ambadika le izy dia zay no somary ameza lavatra amin'ireo mpivarotra voankazo tetika asan'ny commune io hoe izay avy eto amin'ny fiandidinan'ny tsena Analalakely dia tsy mipetraka fotsiny amin'izao fa efa ametraka lamina mba hidiran'ireo olon'ireo anatin'le faritry ny tsena ara-dalàna. Ny havatra fotsiny ngamba tiako mba hoe amenan'ny zareo anatin'le izy hoe na ty amin'ny birao tsena ihany izy manatona ao anatin'izay misy olana ao anatin'izay zavatra zay. Tsy midika mihitsy satria be da be no miteny hoe ahilika eo izy dia voatosika sinikarazana zay teto tsy mbola niteny mihitsy ny hoe miala tsy hivarotra ao nareo fa tsy maintsy midedy mivahaolana azahoany manao ny asa mandrarany ao anatin'izay zavatra zay. Nanamafy ny lehiben'ny boriboritany voalohany fa tsy tapaka ny fifandraisana sy ny fifampiresahana amin'ireo mpivarotra sy ny mpitantana ny tanàna Antananarivo amin'ny mety ho fandaminana izay atao. Nisy fangatahana nataon'ny fikambanana mpivarokena anitatra ny toerana fivarotan-kena sady anadio ny faritra satria raha ny hita dia fako sy loto sy voalavo izay atahorana hiteraka valana retina sy zavatra hafa eto amin'ny faritra ny tsenana Analakely no nisy tamin'ny faritra io ary nanaovan'ireo fikambanana mpivaroken'ireo fangatahana tamin'ny tanàna Antananarivo ny anadiovana an'izany sy anaovana faritra mba hahafahan'ny mpanjifa manana zavatra madio sy ara-dalàna. Marina tokoa fa nisy ny mpivarotra legioma teo amin'ny faritra io izay tsy maintsy ny fanarahany lehibe an-tsena sy ireo fikambanan'ny mpivarokena ireo ny momba azy satria dia nisy voadona ny talatalana nisy entana voalaza fa very rehefa nifandinika moa ny savorivoroky ilatona rehefa nifandinika ny telotota tao anatin'io resaka io dia ny fanaraka fa tadavina ny toerana ametrahana andreo olona voakitika ireo. Ny fampidiniana amin'ny mpivarotra dia tsy tapaka mifampiresaka amin'ny fikambanan'ny mpivarotra matetika izay tsy tapaka ny fifandraisana amindreo satria ny lehibe indrindra tompoko amin'ny fitantanana dia ny fiainoana rehefa mahay miaino ny mpitantana mifampiaino ny rehetra dia tsy misy ny savorivory raha izay ny ilazana azy fa mandeha miara mifampitantana ny rehetra ao anatin'ny rara. Manentana ny rehetra trany moa ny eo anivony fiadidina ny tanàna Antananarivo mba anaraka ny lamina sy ny fandaminana izay ho apetraka ny rehetra mba hisiny ny fampandrosoana sy ho fanatsarana ny tanàna Antananarivo. Tsy miova ny tarigetra dia vahoaka milamina ao anatin'ny fahadiovana sy ny fandrosoana amin'ny alalan'ny fotodrafitrasa lovain'ny taranaka. Fa amin'izao fotoagna izao efa hita zay tato agnatin'ny herinandro vitsivitsy fa nanomboka efa manintsy eto Antananarivo sy ny aty amin'ny faritra andrenivohitra jiaby aty ary na dia tsy mbola tafiditra agnatin'ny tena vanim-potoagnan'ny ririnina aza itsika dia efa tsapa izay nintsy izay manoloagna izay dia efa mitobaka ihany koa ireo lamba mafana eny a bazary jiaby eny. Raha ny nambaran'ny mpivarotra izay sendra ny ekipa ny MBS androany dia tsy mbola dia mandeha loatra ny tsena n'izany lamba mafana avidy eny a bazary izany ary miaratsy aza ny tsena araka ny nambaran'izy ireo hatrany. Rahantsika ny fanadadiagna nataon'ny Germaine Menjanahary sy Erzora Jonarivony. Ratsy tanteraka ny tsena amin'ny ankapobeny raha oharina tamin'ny heritaona. Io no nambaran'ireo mpivarotra lamba mafana sy akanjo mafana etsy amin'ny tsena Anosy-be izay sendranay androany. Antony maro no everina fa mahatonga izany raha arak'hevitr'izy ireo. Samy mahatsapa ny ankamaroany fa ny fiainana tamin'ity taona ity no tena fototra iorenan'izay. Miakatra ny vidim-piainana, manarak'izay ihany koa ny vidin'ny entana. Raha ho an'ny tsena akanjo mafana sy ny lamba firakotra manokana dia velo taraina tanteraka ireo mpivarotra satria tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny tsena kanefa efa manomboka miditra ao anatin'ny varinandro ririnina ny eto Madagasikara raha ny nambaran'izy ireo. Tamin'ny heritaona aloha tamin'ny heritaona mety nandeha be tamin'ny heritaona fa tamin'ity ohatrany tsy dia nandeha firy raha militra tamin'ny heritaona. Tamin'ity taona ity zany tsisy tsena sokatra mihitsy tetỳ aminay
Hitanao le vao maraina iny amin'ny 4:30 le hitanao le petsena. Tena ataona sibatra mihitsy. Ipirina amba regny vao entaka amin'iny. Hitanao ery amin'ny lalana makany bus makany io tena panentaka anie zany. Tena panentaka. Misy hitanao mandray bus le olona de bainy fotsiny na telefôna na inona angalariny zareo. De faibe ohatrany zay ngepa maharatsy ny tsenana ety ny tena marina. Mbola tsy mandeha. Mbola tsisy tsena. Tsisy tsena tamin'ny herintaona nandeha tsena fa tamin'ity taon'ity tsisy tsena. Ny akandro mafana aloha tamin'ity taon'ity lasa mitobaka be amin'ny sisin-dalana de tsy de mandeha firy. Isan'ny antony goavana maharatsy ny tsena hoy ireo mpivarotra ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Raha araka ny fantatra mantsy dia tsy voafehy intsony ity resaka tsy fandriam-pahalemana ity raha ho an'ny tsena na nosy be manokana no resahana. Any kasakana ho an'ny fidiram-bolan'ireo mpivarotra ny firongatry ny mpanao sintomahery sy ny mpanendaka ao anaty tsena. Eo ihany koa ny fitobaka ireo mpivarotra amin'ny sisin-dalana izay mamono ny tsenan'ireo mpivarotra ao anatin'ny tsena. Raha eo amin'ny vidiny akanjo indray dia manodidina ny 7,000 ariary no miakatra ny amarotan'ireo mpivarotra ny akanjo mafana. Raha toka 4,000 ariary no miakatra ny bodofotsy. Ny bodofotsy izay marina fa ny akabidy tsy toy ny teo aloha raha toka 4,000 ariary raha ny fanazavana. Ohatrany lafolafo mihitsy zao le izy. Tena niakatra. Efa tena tsy mandeha mihitsy. Kely. Ohatrany hoe 5,000 dimanjato. Misy zao mora indrindra zao 4,000 sy iray. De le hitanao ny somako anina 4,000 sy iray. Efa taloha reny 4,000 de iray alina. Efa zany niakatra be mihitsy. Tamin'ity zany sady betsaka loatra le balle mivoaka de tsy de nandeha. Nangalana un blouson zao 4,000 sy 7,000 ny lohany. Zay ny lohany nangalana ny lohany. Am'le betsaka loatra le mpivarotra amin'ny sisin-dalana de tsy tena tsy mandeha mihitsy ny akanjo mafana tamin'ity. Raha mihoatra tamin'ny herintaona. Ny antony tsy mampandeha anazy le olona koa zany tsy manam-bola mihitsy le olona de mitsitsy le olona sady le andro tsy ao anatin'ny tsy fisina mihitsy amin'izao. Tsara moa ny manamarika fa tsy ny akanjo mafana sy ny bodofotsy ihany no miakabidy eny an-tsena fa saika ny entana rehetra. Noho ny fisondrotry ny vidim-piainana izay tsy mitsahatra miakatra ankehitriny no tena antony raha ny fanazavana hatrany. Impodianantsika kely tsainky aloha ny koragna momba ny politika mitohy ny fitetezana fokotany ihany koa izay ataon'ny kandida natolotry ny team K25 hofidiana ho solombavambahoaka ao amin'ny boriboritany voalohany. Tsy iza izany fa ny lisitra tarihany Maître Yanitra Razafimanatsoa. Tamin'ny tianyany ity dia ny teny amin'ny zaridainany Andohalo no nitsidian'izy ireo fa mitohy ihany koa ary mitombo ireo fikambanana sy ny olo izay manohana ny kandida ny boriboritany voalohany amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Anisan'izany ohatra ny fikambanany Anankitoliara fa eo ihany koa ny fikambanana Ambalambahoaka. Waratsika ny akon'izay vaovao zay tateriny Jessica Miray. Ny kandidaty malarana voalohany ihany no mbola tonga teny amin'ny toerana avo indrindra eto amin'ny boriboritany voalohany hatreto raha ny filazan'ireo mponina no tsidihin'izy ireo. Midika izany fa voafehin'ny Maître Anitra sy ireo iray lisitra amin'ny tanteraka ny faritra irotsahany hofidiana ho solombavambahoaka. Tsy afaka ahalala ny mombamomba ny vahoaka osoloany tena mantsy raha tsy mahalala tsara ny tanàna andraisany andraikitra. Hatramin'ireo mpiara-mikatroka aza dia mbola betsaka no izao vao nahalala fa hainy zaridainana Andohalo sy ny lycée Galieny ka mbola ao anatin'ny boriboritany voalohany ihany koa. Maître Anitra mihitsy no nisalotra ny andraikitra mahampitaridalana ka sady vita ny fampahafantarana ny kandida no nahazo vatsy ara-pahalalana amin'ny fifehezana ny faritra ny mpiara-mitolona rehetra izay niara-dita aminy. Ny safidy ny ifanerasera mivantana amin'ny vahoaka hatrany moa ny kandidat team eto Antananarivo voalohany ka dia notohizana teny amin'ny faritra avo indray izany ho fanamafisana ny fanentanana ireo mpifidy. Fampetezan-kevitra nanao ny fitetezana ny trano isa-tokantrano izahay tamin'ny izay herinandro ny ampy ny andro androany zay manao an'ilay porte tena hoe isam-baravarana moa zany ny anarana fa tsy mandalo fotsiny tsy mandalo arabe fotsiny. Dia tonga eto amin'ny toerana farany avo indrindra zany eto amin'ny boriboritany voalohany izahay zao aty amin'ny faritra Andohalo izay maro tsy mahafantatra fa mbola anatin'ny boriboritany voalohany
ity Andohalo ity ny lycéan'ny Andohalo ny zaridaina be ny zaridainan'ny Andohalo ny faritra manodidina ny Andohalo ity dia mbola boribory tany voalohany daholo ka eto moa zany ny ampisehoana amin'ny rehetra mihitsy hoe mahafantatra tsara ny boribory tany ity ny candidat ary tonga manentana ny olona aty amin'ny faritra avo indrindra eto amin'ny boribory tany voalohany zay. Ny zava-dehibe ao anatin'ny fitetezana trano ny tokantrano dia ny fifandraisana amin'ny olona fionana amin'ny vatana amin'ireo olona rehetra tena tompon'ny trano ary fifaliana trano no andraisan'ireo olona anay izay isoaranay be dia be anareo ary matoky anareo izahay fa ny anareo dia hifidy anay ary izahay koa tsy hamitaka anareo amin'ny zavatra ho ataonay amin'ny mahasolom-bavambahoaka anay. Mitohy an-trano moa ny fidinana ifotony ataon'ny maître Antra, pasteur Roger, docteur Viviane ary Benjamaki tsy mitsaha mitomby ihany koa ireo fikambanana sy hery manohana azy ireo ary manentana ny boribory-tany voalohany mba hifidy ny lisitra tia malaharana voalohany. Anisan'izany ny fikambanana ny Zanaki Toliara sy ny fikambanana Ambalambahoaka izay nanao fanambarana androany. Manampekoana resaka navaviny ato zay avy tokoa zay tanora Toliara hanohan'ny madamo Hanja volany député io fa numéro 1 io voalohany io to député eto amin'ny Toliara Antananarivo Philippe Toliara. Ny association Ambalambahoaka dia miaraka nanapaka fahanoana ny candidat maître Yanka Razamanatso amin'ny fifidiana solom-bavambahoaka izay naterahana amin'ny 27 mai 2020. Izany dia nikeny mpitiavana rehetra izay natrehiny mitarika ny filoha ny secrétaire général sy ny mpitiavana rehetra. Ambarana entona zany ampifadia manohana an'ny maître Yanka Razamanatso ny fitiavana Ambalambahoaka ara-dalàna. Maître Antra moa dia efa nijoro pampiray na rassembleur ka nametraka ny laharam-pahamehana ny fahasoavana ny boribory-tany voalohany. Noho izany dia tsy natao sakana amin'ny fiaraha-miasa velively ny fahasamihafiana isan-karazany. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May avy izao fidio ny candidat avy amin'ny antoko timo K25. Iny ihany koa no masaka azona roso tomboklay sy tombokivavy tato agnatiny vaovao ny fahitalavitra MBS tamin'izao matonaly izao ankasitrahana feno anao nanaraka izany hatramin'ny farany fisaorana bevata ihany koa natolotra n'ireo ekipa jiaby izay niara-nisa lahy nanatotosany ireny vaovao izay natolotra anao tany tokantrano ireny mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny amaray koa veloma tompoko.